Faly merabantsika rehetra indray amin'ity androndroany ity mbola omeny tompo fotoana afana fampizara tahaka izao dia faly ihany koa mifandray amintsika rehetrarehetra izay mpanaraka hatrany an'izao fandarana izao. Iaraka hivavaka avy hatranytsika melohany ifampizarantsika indray amin'ity andro anio ity. Misaotra anao indray izay tompo amin'ity androndroany ity raha mbola afaka ifampizara eto. Misaotra ny amin'ny olona rehetra izay efa nikasihan'ny fanahinao izay efa niasanao tao anatin'ny fony tonga azy aniry sy angetaeta hitady honona sy karoka ny fahamarinana ary ianao ihany koa nefa nanomana avy hatrany ny zavatra izay amokisanao azy indray amin'ity andro anio ity dia tarito izay amin'ny fahalalana tsara sitraponao rehetrarehetra dia apetraka feno ampelantananao ny fanambarana rehetra izay tiana omena ny tsirairay avy araka izay itiavanao manatanteraka an'izany aminaran'i Jesosy naovana izao vavaka izao. Amen. Androany isika mba hifampizara kely satria moa ny androandroany tsy fantatro sy andro andraisanao zao afatrao afa fotoana zay ivoahan zao afatrao dia ny voalohan'ny volana Novambra 2024 izay napetraky ny olona tao anatin'ny calendrier ho fankalazana ny fetin'ny mato ny sasany fankalazana ny fetin'ny olo-masina ho sasany dia ndao tsika mba hiresaka an'izany fiainana ny ekotra zany androany ndao mba hiresaka ohatry ny ahoana fandeha-piainana eto amin'ity zao tontolo zao ity dia ahoana ny ao ambadika. Ny zavatra mila fantatrao aloha dia ny testamenta taloha dia manomboka any Genesis efa nisy fotoana kely ihany ry Mosesy zao nanipinipy kely hoe raha ohatra ka ilozanao zanak'Israely dia soriny ianarako amin'ny bokin'ny fiainana fa tsy tena fantatry Mosesy loatra hoe ohatry ny ahoana marina ny zavatra hitranga rehefa miala eto ambonin'ny tany fa nanomboka teo amin'ny bokin'ny Daniela 2:20 dia miresaka nomen'Andriamanitra faminaniany Daniela hoe aritako izay rehetrarehetra mato izy dia nitsangana teo avovoky ny tany ny sasany makany amin'ny fiainana mandrakizay ary sasany makany amin'ny lasa sy ny eso mandrakizay zany hoe manomboka eo amin'ny Daniela 2:20 zay vao nampahafantarina hoe misy zavatra ao ambadiky ny fiainandra-olombelona. Zany mampatonga hoe rehefa miresaka tsika mamaky tsika ny baiboly manomboka Genesis sy ny fampianarana rehetrarehetra na ny Salamo mpitoroteny ohabolana sy sisa rehetra dia nampanantenaina foana ny zanak'Israely fitahina avy amin'Andriamanitra mba hampatonga an'izy ireo ho voatazona eo amin'ny lalana tokony ho izy, hampatonga azy tsy hitady andriamanika hafa, hampatonga azy tsy hanompo andriamanika hafa fa tena hoe ametraka an' Jehova ho andriamaniny satria tsy nomena fampanantenana izy alay mandrakizay ka de ny eto ambonin'ny tany izy dia omena karama mba ho endry tsara. Ohatr'izay moa zany no tontolona fiasan'ny mpanompo ihany koa ny mpanampinao ao tokantranonao dia tsy maintsy tambazanao karama izy satria tsy afaka nomenao fampanantenana izy hoe zao ianao dia ho ataoko toy ny zanako mihitsy dia hosoratako aminao ny lova dia omeko anao ny tomobila dia omeko anao zao fa endre tsara atao anatin'ny tokantrano ato tsy afaka manao azavo fampanantenana zany ianao dia tsy maintsy ny zavatra hita maso azo eo ny eo no ho ampanantenainao azy sy omenao azy mba hampatonga azy anao zay rehetra anditinao azy hampatonga azy anao tsara ny asany. Zay zao dia mbola tontolona resaka fanompon'ny mpanompo sy ny zanaka fa ny zanaka kosa mafantatra tsara fa zahako no tompony zavatra rehetrarehetra, za no hitatana ny rehefa lasa tada dia za no hikarakara ny orinasa, zahako no mpandova ny trano sy sisa rehetra dia tsy mamila karama izy na dia miasa ao anatin'ny tokantrano sy manampy amin'ny asa maro isan-karazany ary. Zay zany aloha ny zavatra apahany anankiray zay tokony ho fantatsika ao anatin'ilay tontolona fanompoana. Dia raha iresaka tsika androany mikasika an'izay an'le hoe inona no zavatra anekotra rehefa miala eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy dia misy fanambarana loatra izy hoe manao ahoana na ahoana ny fiainan'ny olona fa misy toko sy andininy anankiray ao amin'ny bokin'ny Lioka 2:20 ao misy tantarany Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Toy izao fanambarana tao hoe nisy olo-mahantra ray Lazarosy tsy nananinina fenofery ny tena ny alika ny lelakazy dia nisy mpanan-karena anankiray nanana ny zavatra rehetrarehetra dia zara Lazarosy maminana ny sakafo latsaka teo ambony latabatra ilay mpanan-karena ary maty Lazarosy ary maty koa ilay mpanan-karena. Lazarosy rehefa maty dia nakeo atratra ny Abrahama.
lay mpanan-karena kosa rehefa maty dia teo amin'ny toerana izay mamaivay, mbola tsy afobe io a, mbola tsy elo io a, fa toerana izay iandrasan'lay mpanan-karena ny fitsanganany tena maty. Lay toerana zay nisy any iza moa ny anaran'ity izy Lazarosy ihany koa, dia na de voalaza ary fa niaraka tamin'ny teo Abrahama, na de voalaza ary fa paradisy io a, de tsy lay mbola any an-danitra zany, fa mbola toerana ihany koa iandrasan'ny Lazarosy sy Abrahama ny fitsanganany tena maty a, mba tonga azy ireo a hitafiny tsy mety loha ary andova ny mandrakizay any ihany koa mifanaraka am'izay. Raha tsorona zany tontolona fanompona, tontolona fiainantsika eto amin'ity zao tontolo zao itya, dia na ny olona izay andova ny fiainana mandrakizay, na ny olona zay andova ny fahaverezana mandrakizay, rehefa maty dia misy ny amina ao anatin'ny olona, misy ny aina ao anatin'ny olona. Rehefa maty ny olona dia misaraka ny vatana sy ny aina, misaraka ny vatana sy ny aina. Ny vatana milevina ny pasana, na dorana, na raha misy raha tsy tapopoka moa zany le faty de very any fotsiny izy a, fa ny amina na ny aina kosa dia mandeha am'ireo toerana anankiroa ireo. Raha ohatra ka vo androany ianao vo naharaka an'izao afatra zao a, de zao ny zavatra tiako lazaina aminao a am'ty andro anio ity. Raha ohatra ka miteny ny tenin'Andriamanitra hoe Lazarosy nakeo amin'ny Abrahama, de tsy hoe satria izy mahantra. Zany zao misy fahadiso-kevitra be deaibe heverin'ny olona hoe ny olona rehefa mahantra de makany amin'ny fiainana mandrakizay satria zay le tantara. Tsy hoe satria ihany koa izy taranak'i Abrahama ranofo na tsy fantatro na njalijaly izy teto amboniny tany. Misy hira manao ohatran'izany hoe omeo azy re lanitra fa ampy zay ny afobeny, de hoe rehefa eto amboniny tany zany efa ohatr'izay de alao am'izay mba voavonjy mba milamina tsara ny anekoatrany. Tsy ohatran'izay io, fa matoa voasoratra fa i Lazarosy dia nandova niaraka tamin'ny Abrahama, niaraka tamin'ny Abrahama tany am'le fialan-tsasatra, satria fialan-tsasatra no ny ainan'ny Abrahama tany, fialan-tsasatra ihany koa ny ainan'ny Lazarosy tany a, dia nisy zavatra nataon'ny Lazarosy teto amin'ity zao tontolo izao ity a, dia nandeha araka sitrapon'Andriamanitra Lazarosy a, nandeha araka ny fihevitr'Andriamanitra Lazarosy a, ary de vovonjy izy tamin'ny andro fisian'ny tantara moa, dia mbola tsy maty Jesosy, mbola tsy tonga ny famonjena sy sisa rehetrarehetra. Za zany te hizara aloha am'izao tapany voalohany zao hoe ny famonjena aloha raha lasanabavy zay manaraka ankehitriny a, dia tsy miankina amin'ny hoe iza ako na ahoana ako na tahaky ny ahoana ako a, ary ny fahaverezana ihany koa de tsy miankina am'izany. Zao ny fanambarany tenin'Andriamanitra ny ambokiny Jaona voalohany ihany hoe zay manana ny zanak'Andriamanitra de manana ny fiainana, zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra dia tsy manana ny fiainana. Raha tianao ny andova ny paradisa, dia tsy maintsy manana ny zanak'Andriamanitra ianao ao anatinao. Eto ambonin'ny tany zany ianao de tsy maintsy manana n'izay zanak'Andriamanitra zay, tsy maintsy manana ny Jesosy Kristy ianao velona ao anatinao. Rehefa manana ny Jesosy Kristy ianao velona ao anatinao a, de zay ianao natao hoe manana antoka fa andova ny fiainana mandrakizay. Rehefa tsy manana n'io zanak'Andriamanitra io ianao velona ao anatinao, de tsy manana antoka ianao zay. Fa rehefa tapitra ny fiainana eto ambonin'ny tany, na nanao inona ianao, na nanao inona, na heverinao fa nanao asa soa be deaibe ianao, na nanao asa tsara be deaibe ianao, na manana diplôma tahaka an'izao sy tahaka an'izao ianao, ny fombafomba mpivavahana raha lasianabavy zay manaraka ankehitriny, de tsy antoka hidirantsika ny fiainana mandrakizay. Ny asa soa sy ny asa tsara tsy antoka hidirantsika ny fiainana mandrakizay. Be deaibe ny olona mihevitra fa satria izy manao an'izao, manampy sahirana, mananganjaza, mety manampy sehatra be deaibe izay mety fitaizana zazakamboty, fanampiana be antitra, mafoy vola be deaibe mihitsy isaky ny ty isaky ny roa, mety manao tsinotsinona ny tenany mihitsy izy ahafahany mamonjy ny hafa. De mihevitra izy fa nohony am'izany asa vitany tsara be deaibe zany zay lazaiko eto fa tsy ratsy mihitsy, fa tena tsara zany zavatra zany, fa tsy zany ny lakle ary tsy zany ny antoka ahafahanao miditra ny fiainana mandrakizay. Ny ahafahanao miditra ny fitsaharana sy ny fiainana mandrakizay a, de Jesosy Kristy ao anatinao. Raha mikasika ny fonao Kristy, za androany tena te hilaza hoe tianao io Jesosy Kristy io, tena tianao izy, ary ho anao na ny loran'ny aina, satria maninona ny fahotanao le zavatra tsara vitanao zany zavatra anankiray, fa akoatra n'ireo zavatra tsara vitanao reo be deaibe zavatra tsy vitanao. Ary ny atao hoe fitsarana raha lasianabavy, de tsy misy olona makany amin'ny fitsarana
ka ho tsarainy izy ny amin'ny asa tsara vitany rehefa makeo fitsarana ohatra zany zao isika dia tsisy olona mihitsy ny anadina hoe firy moa zany no manahoana moa zany ny asa tsara vitanao ty ramose manahoana famanginao ny zazakamboty manahoana mba ianao ve mba mafo ihany rehefa ohatran'zao sy ohatran'zao tsisy manontany an'zany any tsisy resaka an'zany any fa ny atao hoe fitsarana de fitsarana zavatra zay ampangananao misy ny fiampangana de mamaly an'zay fiampangana zay ianao de manambara hoe marina zany na diso zany zao ny mamarina zany zao ny madiso an'zany de tahaka an'zany ihany koa ny fitsarana mandrakizay ianao zay manaraka am'ty androandroany ity ny asa tsara vitanao de tsy mafafa ny asa ratsy vitanao ny asa tsara vitanao de tsy mafafa ny asa pahotana zay vitanao ary tena milaza mitsika tsiraray avy fa ny atao hoe fahotana tsy resaka mamono olona sy mijangajanga sy mangalatra fa isa minitra isan'ora isaky ny mihetsika any anatin'ny fisainatsika any any anatin'ny fotsika any feno zavatra zay maloto sy mandoto atsika rehefa ho avy am'izay ny fitsarana manahoana ianao eo anatrehan'ireo misy mpanadio ve misy mpanadio ve zany fahotanao zany misy mpanadio ve ireo fa rehefa tsy misy mpanadio ireo meloko ianao eo anatrehan'andriamanitra satria ho tsarainy ianao ny am'ireo zavabitanao ireo meloko ianao eo anatrehan'andriamanitra satria ho tsarainy ianao ny am' zavabitanao ireo fa rehefa misy mpanadio kosa ny fahotanao de tsy meloka intsony ianao satria efa misy mpanadio efa misy ny mpisolo vaky anao androany te ilaza aminao zay manaraka an'izao afatra ao jesosy kristy nanolotra ny ainy ividy an'ireo zavatra izay tsy voavidinao sy tsy voafafanao reo eritreretinao a be de be ny olona mivavaka izy eto ambony tany fa ny antony ivavahany de le fiainana eto am'izao tontolo zao zao mifanambarany ten'andriamanitra manitra indrindra noho ny olona rehetra sika enao mpivavaka io enao miaino a io raha ohatra ka fitahina sy fahombiazana sy fatsara-piainana sy famahana olana sy sisa rehetrarehetra no matery anao ivavaka sy mampazoto anao ivavaka sy mampatonga anao miazakazaka ny etepolo ny olona nge tsy ilaza zany mazava fa ny akamaroan'ny olona de satria mila famahana olana satria mila n'andriamanitra ny fiainana satria mila fikarakarana avy amin'andriamanitra mila fiarovana mila fanasitranana mila fanafahana sy sisa rehetra andriamanitra manampy anay am' zavatra rehetrarehetra sy sisa fa zao nolazaiko anao a ny eto ambon'ny tany vita ihany fa ny any akoatra manahoana rehefa tapitra ny eto am'izao tontolo zao manana n'lay mpividy fahotanao ve ianao zany ny fitiavan' jesosy kristy anao ianao tsy mahavida fahotanao za tsy mahavida fahotako za tsy mahavida fahotan'ny zanako za tsy mahavida fahotan'ny vadiko za tsy mahavida ny fahotany izaniza ka de nomen'andriamanitra ny zanany hoe ity ny zanako zay rehetra mandray azy de voavidy ny fahotany azonao ve zany afatra tsotro zany zay rehetra mandray azy de voavidy ny fahotany zay rehetra tsy mandray azy kosa de izy any mibabo fahotany ary izy any no tsy maintsy manamarina ny tena ny eo anatrehan'andriamanitra arytsika itoy am'le resaka teo rehefa maty ny olona dia olombelona tsotra fotsiny am'izao aloha ny resako misaraka ny vatana sy ny aina rehefa miresaka ko an'lay lioka toko fahenambifolo teo asaiko anao mba ho vakinao fa voafetra be moa fotoana atsika eto de alao ianao mihitsy mamaky ny tantarany lazarosy sy lay mpanan-karena fa eo resaka lazarosy lay mpanan-karena io de zao a araky ny lazaiko teo a ny vatana levina ny pasana na dorana na mety tsy hitapopoka fa ny aina kosa na ny amma de ny anankiray a makany amin'ny fahorina fiainana feno fahorina ary ny anankiray kosa makany amin'ny tontolo izay atao hoe paradisa reo zany a dia lay fiainana feno fahorina mbola tsy afo be io a tsy afo be io fa fitoerana iandrasana fitsarana fotsiny any ary lay paradisa ihany koa de tsy miaraka am' jesosy tsy paradisa an' jesosy io a na le paradisa an'andriamanitra fa toerana zay iandrasana ny fitsanganany tena ny maty fotsiny a reo zavatra reo ohatr'zao am'izay fandeha le izy rehefa vitsy zay zavatra ray a dia zao ny fanambaran'ny ten'andriamanitra ny am' tesaloniana voalohany toko fadimy hoe zay maty eo am' kristy no hitsangana aloha de zay vo isika zay velona ka mitoetra ary dia onina ao amin'ny mandrakariva isika fiainatsika zany mandeha ohatran'zao dia miandry a ny olona moa zany ny fomba fitenin'ny olona hoe miandry ny andro farany fa tsy ny andro farany zao ny andrasantsika fa ny fotoana zay iaviany jesosy rehefa miverina eny am'raha oanlanitra jesosy a dia hitsangana maty am'izay ireo zay maty ao am' kristy aloha
rehefa hitsangana amin'ny maty amin'izay ireo izay maty eo amin'ny Kristia dia omena ny tena izay tsy mety lo, tsy mety levona, tsy mety marary, tsy mety reraka, tsy mety kivy, tsy mety tsy fantatro rehetrarehetra, fa manana an'le inona moa ty vatana izay maharitra mandrakizay, tsy mety maty mandrakizay ny olona. Mandritra io fotoana io kosa dia zay zany le olona izay eo amin'ny paradisa dia averina zany ty misy tena vaovao dia atsofoka ao anatin'le tena vaovao ny âme, ny aina le olona izay maty ao amin'ny Kristy. Mena tena vaovao zany le aina, ary rehefa mena tena vaovao le aina dia lasa amin'izay izy miakatra makao amin'ny tontolon'ny Kristy amin'izay. De lavabe zany resaka zany fa izahako fitinina fotsiny arak'izay tokony ho izy. Rehefa ao amin'ny tontolon'ny Kristy ao dia ato anilany kosa mbola misy toeny be deabe ny tantara, fa ato anilany kosa misy an'ireo olona izay maty tsy tao amin'ny Kristy izay efa miaina fahoriana sady ao amin'ny âme, ao amin'ny aina. Ozy izy le mpanan-karena rehefa maty hoe mba irao aty Lazarosy, mba anatetina rano eo amin'ny lelako, zany ny fahatsapany, zany ny fahatsapany ao anatin'le izy. Hoe izy zany mbola mieritreritra hoe za mbola misy lela mbola anandrana an'izany rano zany ihany, fa nolay fahorian'ny ainy de fahatsapana fotsiny ihany zany sisa fa ny ainy ny tenan'lay mpanan-karena, ny vata tenan'lay mpanan-karena de fa mipirina somatsara ao am-pasana ka na omena rano ary dia tsy hoeniny akory zany zavatra zany, fa hitanao ohatrany hoe zay fahatsapany zay zany le any anaty any fotsiny hoe tena maory loatra zany, ory loatra aty fa mba meo rano kely ako, nefa tsy rano no ilainy amin'io fa le aina mihitsy no efa ory be de tsy tanitsony zay anaovana anazy. Rehefa vita zay zavatra zay dia miandry ao amin'ny toerana io zany ireo olona ireo mandrapatonga fotoana izay hitsara anazy. Tonga kosa ato zany tonga zany ny fotoana anankiray tonga avan'i Jesosy makany amin'ny fiainana, makany aminy ny olona izay ao amin'ny Kristy miandry vanim-potoana, mbola misy arivo-taona mahery zay vao tonga ny fitsarana mandrakizay. Rehefa tonga ny fitsarana mandrakizay zay vao mitsangana amin'izay zay olona ao vovoky ny tany, arak'le Daniela 2:12. Ny olona ao amin'ny Kristy no mitsangana voalohany zany, zay ny atao hoe fitsanganana voalohany, ary ao amin'ny manaraka kosa fitsanganana faharoa. Io fitsanganana faharoa io dia ny olona zay ho very mandrakizay, zay vao atsipy any amin'ny farihy mirehatra sy olofara. Ireo olona rehetrarehetra ireo omena tena ihany koa ireo, omena tena tsy mety maty ihany koa ireo, hiatrika ny fahoriana mandrakizay izay any amin'ny farihy mirehatra sy olofara. Ohatr'izay zany fandeha le izy raha ohatra ka fehezitsika. Ny zavatra zay tiako ifampisarana amin'ity andro an'ity amin'izay dia zao. Ozy ako te tamin'ny voananomboka hoe androany dia napetraky ny olona ho fankalazana ny fetin'ny maty, ary napetraky ny olona ho fankalazana ihany koa ny fetin'ny olo-masina. Fomba fitenin'ny olona moa zany fa raha ny marina ny atao hoe maty ina moa tontolo-pivavahana fahiny ny fiangonana fahiny, fiangonana sasany dia nametraka hoe olo-masina zay olona maty. Fa za aloha mbola tsy nahita tao anatin'ny baiboly hoe olo-masina ny olona maty, fa zavatra hitako tao anatin'ny baiboly dia ny apôstôly Paoly miaraba ohatra, miaraba ny olona masina rehetra any fiangonany Efesosy, any Galaty, any Tesalonika sy sisa rehetra. Ny atao hoe olona masina dia olona manana ny Kristy velona ao anatiny, zay ny atao hoe olona masina. Ka raha ohatra ka hoe fetin'ny olona masina androany zany dia miarabanao manokana izay manatrika an'izao manaraka an'izao afatra zao, fa dia fetitsika anio raha lasianabavy dia arabainy ianao miandry ny fiavian'i Jesosy tsika, mila maharitra tsara, mila miorina tsara, mampahereza ny tenanao anatin'izany fa efa akaiky ny famonjenantsika. Raha iresaka indray tsika n'le hoe mikasika an'le hoe fetin'ny maty dia za te hiresaka hoe jereo tsara le zavatra zay ampianaran'i Jesosy ao anatin'le izy, le lioka 2:20. Be deabe ny kristianina mbola mametraka importance, mazava-dehibe ny resaka fahafatesana, ny resaka olona maty. Androany zany tena ifampizara mihitsy, tsy fantatro raha ho voarainao ty afatra ty na ozy izy ianao hoe tena tsy mety amiko kosa zany fa zao sy sisa rehetrarehetra, fa ao anatin'ny tontolo mpanomponan'Andriamanitra raha lasainabavy tena mialatsiny fa ny fahafatesana ny maty dia tsy zava-dehibe mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahafatesana na ny faty dia tsy zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra.
rehefa mbola velona ny olona zay izy de mbola zava-dehibe na atao raha hoe tena hoe fa marary mafy tena hoe ho faty ty afaka 10 minitra mbola zava-dehibe, mbola azo vonjena, mbola tian'Andriamanitra, mbola sisisa rehetrarehetra. Fa rehefa maty ny olona de tsy zava-dehibe intsony izy eo anatrehan'Andriamanitra, fa io vatana mitsirara io de carrosserie fotsiny io sisa. Ny ainy io de fa lasa arak'le resahako teo le Luka 4:12 teo, na izy any amin'ny fiainana na izy any amin'ny paradisa de any izy zany tsisy ninina idirany maty sy ny velona, manana ny fiainana izy any, manana ny fiainany velona ty, na izy efa any amin'le fahoriana. Ka tsy fantatro aloha hoe le olona zany efa miaina any amin'ny fahoriana de anao fety inona moa izy zany, fa io resaka fetiny maty io mantsy mifangaro amina fombafomba ny olona tany Amerika Latina sy ny namany rehetrarehetra tany any amin'ireny toerana ireny zany ny olona tena manao zava-dehibe mihitsy any resaka maty sy ny fahafatesana. Fa za tena te resaka androany raha tena ho amin'ny Kristy marintsika zava-poana zany fahafatesana zany, zany fahafatesany vatany zany. Eritreretinao hoe tsika efa mifampiresaka tany amin'ny 420 tany raha tsy diso aho hoe ny nofo tsy mahasoana inona na inona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona, ny teny zay nitoriko taminareo fanasy fiainana raha tsorina de zao tsinitsinina ny fijerin'Andriamanitra nyty nofo ity, tsinitsinina fijerin'Andriamanitra nyty vatany ity, tsy ty no inona. Ka raha lay vatana velona raha tsy ty no inona, maika fa lay vatana maty, maika fa le vatana izay nialan'ny aina. Nisy fotoana Jesosy niantso olona anaraka azy telo lahy, Luka 7 manomboka amin'ny 7:50 raha tsy diso aho. De niantso an'ilay olona izy anaraka azy, de nisy anankiray teo amin'le faharoana tsony, de zao navalin'io anankiray io: mpampianatra aleo aloha andevina ny raiko de avy eo manaraka anao. Ahoana navaly an' Jesosy azy? Aleo ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana mitory ny filazany tsara. Zany zavatra zany tena tsy fantatro ny fomba fandraisanao an'izany za tsy miteny hoe aza mandevina, za tsy miteny hoe ataovy tsinotsinona ny maty za tsy miteny hoe aza diovina na aza pekanjona tsara na sisisa rehetrarehetra, fa za te resaka aminao fa tsy zany ny zava-dehibe. Tsika mantsy tena mandova fotosainana olona avany antsinanana, zay mantsy tsika malagasy zany mizara roa mantsy ty bolatany izay iainantsika ty, misy ny labolatany andro zareo avany andrefana zay tsy mirarahany zany resaka zany mihitsy, ny Amerikanina, ny Kanadianina, ny Européanina. Ny Amerikanina moa sy ny Kanadianina zany moa zareo avato Eropa ihany zany, tsy mirarahany zany izy, fa tsika ty am'le bolatany izay tena mametraka zava-dehibe an'io resaka fahafatesana io. Ka any ka namaty an'le olona de zao io de zao io de ataonareo tsinitsinina ny ray aman-dreny de sisisa rehetra. Za androany te ampianatra ary te hitaridalana anao rehefa mbola velona ihany izy raha ohatra ka zany ka ray aman-drenao mbola velona de izy velona eo no ray aman-dreninao ny anarany. Izy mbola misy fofinaina io no manana relation ianareo, manana fifandraisana ianareo. Fa manomboka amin'ny segondra miala eo amin'ny vavoro ny fofinaina de tapotra tanteraka ny tontolo roa samy hafa amin'izay no misy anareo. Ny azo tontolo hafa izay tsy anananao fahafahana idirana, ary ny anao kosa tontolo hafa izay tsy ananana ny fahafahana idirana. Zay fanambaran' Jesosy mihitsy ny fanambaran' Jesosy mihitsy rehefa nanazava ny Luka 4:12 io ny resaka mihitsy le mpanan-karena hoe mba alefaso re Lazarosy itory am'reto ralako ireto mba tsy hoakaty izy 10 lafa mafy loatra manjoa osy izy Abrahama. Manana ny mpaminany izy avelao izy iaino andreo, rehefa tsy haino andreo izy tsy haino izy na de isy maty itsangana ary zany zavatra zany tena fahamarinana mihitsy zany. Mitory teny de mitory. Misy olona mitady mirakla, za mino raha ohatra ka misy an'zao, za mino raha ohatra ka misy an'zao, fa na misy inona hoe na misy inona rehefa tsy miaino ny afatra izay avoaka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony ny olona de tsy miaino an'zany izy ary tsy maheno an'zany. Ny afatritsika zany amin'ity tapany faharoa ity de zao no zavatra tiako ifampizarana aminao. Dieny mbola velona, iny ny zava-dehibe. Fa rehefa maty, tapotratreo ny momba azy rehetrarehetra. Isika manana olona marobe eo amin'ny tontolo manodidina antsika, mety mpivavaka izy, mety tsy mpivavaka.
za te resaka aminao hoe tsara be no mety hoe mitantara eny ambony pilipitra hoe ianina de nafinaritra be ianina de ohatran'izao be ianina izy aloha de tena navita dita fianakaviana izy aloha de tena ohatran'izao izy nanao an'izao izy nanafaka anay tam'izao izy nanafaka anay tam'izao fa za te resaka aminao hoe tsinitsininy zany rehefa maty iny olona iny fa raha mahatsapa ianao fa tahak'izay tokoa iny olona iny mandehana mba makany aminy de mba teneno azy sotranao afa ianao navita nyzaosy zao tamin'ny fiainako sotranao a tam'le fotoana tahaka izao sotranao tam'le fotoana tahaka izao jereo le fomba fisainan'olombelona rehefa maty de misy fomba fiteny zay moa hoe maty vo raha malala ary ny tena loza amintsika malagasy ihany koa ary de zao rehefa velona le olona tsinitsiny avina atao hoe la fosafosaina ratsiratsiana etsieroa fa rehefa maty aoanao fomba etson'ny olona azy tompoko la tompoko vavy zany hoe ajaina am'izay zany le olona rehefa maty zany zavatra zany a fihevitra zao tontolo zao zany fa teny zao mbola velony zao a fifampizarany ty androany ity zany fa tsy de teny hoe toriteny be a manasanao ako a ajao ny rainao sy ny reninao ajao ny olona manodidina anao ajao zay tokony ho ajaina rehetrarehetra tenizy mbola velona zao tenizy mbola velona zao rehefa fotoana tahaka izao de feny voninkazo tsara tareny fasana tsisy dikany re zany a tsy hitan'le olona na any am'le paradisy zany na any am'le fahoriana mandra fahoriana eo mpendrasana ny fitsarana zany tsy hitany zany tsy tsapany zany tsy mafaly azy zany tsy voninahitra ho azy zany tsy misy voninahitra raisiny ao anatin'zany fa zany etsika zany de tahaka ny etsika fanenena nataon'le fiarahamonina fotsiny hoe ohatrany tsy nahavita ninina tamin'izy velona de alora mba hanao an'izao ndray a raha te anatitra voninkazo ianao de nyzao mbola velo zao izy anatery voninkazo safidiany voninkazo izy io vadinao io me voninkazo izy de nyzao mbola velo zao na lahy io na vavy samy ty voninkazo daholo inge tsika olombelona manana zay toe-poso toe hoe toetra any anaty zay tiatsika nomena zavatra de dieny zao mbola velo zao araroty daholo zao fanambaran'ny apôstôly paoly raha tsy diso any amin'ny romanina efesiana toko 5 ano any a mety andininy faefatra ambifolo angambana fa 5 ambifolo araroty ny andro azo anaovantsoa fa miaratsy zao fiainana zao ka raha mbola omeny tompotombonandro isika afahana manisy sony hafa ny mpianakavy finoana alohan'ny zavatra rehetrarehetra hoy ny tenin'Andriamanitra ary ny olona rehetra ihany koa akoatran'izay ataovy zay tokony ho atao mandany vola mba hivitanana voninkazo ho an'ny hafa mandany vola mba hivitanana chocolat mba aterina ho azy fa tsy rehefa maty izy zay vo hoentina miaraka amin'ny valopy za tena mifona fa za zany tena any anatiko any a tena mifampizara amitsika tsinitsinina daholo ny reny zavatra reny rehefa maty tapitra ny aina tapitra ny aina tsinitsinina daholo zay etsika rehetra ataotsika eo efa tsisy intsony ka raha iresaka tsika androany zany hoe fetin'ny matina fetin'ny olomasina na tsy fantatro tsy haiko any koa zay mety fomba fiantson'ny olona anazy a dia za te anasanao am'ty androandroany ity a ataovy zay tokony ho atao rehetrarehetra de ny mbola velona le olona akaiky anao misy olona ihany koa efa maty le olona zay vo ifomponana fona tata fona neny a noho ny amiko na tonga anao ohatra zao sotro zao de nyzao mbola velo zao ndana amin'ny fona de nyzao mbola velona zao nana mba vangioro ny ray aman-dreny raha tia mangy azy ianao fa tsy rehefa maty izy zay vo vanginy tsika malagasy manana fomba be deaibe ohatran'zany a misy tsara fa misy tokony hovaina ary misy tokony atsaraina ary androany a tena te hizara aminao hoe fanatsarana zany zavatra zany a mandehana atovy zay tokony ho azo atao rehetrarehetra tsika rehetrarehetra zao za zao manana nyreny ataoko hoe zoky be ara-panahko ireny za moa tsy tia mampiasa an'ilay teny hoe ray ara-panahy fa zoky be ara-panahy ary rehefa miresaka amin'izy ireo a de tena resako mihitsiny hoe nony aminareo ange nareo nge nataony jesosy fitaovana alalanay azany jesosy zany fa tsy fantatray zany raha tsy anareo e tena mpanetretena ary mba hifampizarako aminao fotsiny ilazako aminao eto fa za tena maka fotoana mangina azy reny ary maka fotoana mihitsy a tena mandany fotoana mihitsy ny a hoe alao mba hijery hoe rehefa mangy azy any any a inona reny mba azoko entina nyreny zoky ako ireny de lasa mandeha maka fotoana de manao azazavatra any fa tsy rehefa maty izy hoe maty io ny anina de zay vo miazakazaka makany daholo zay ihany koa sasa voalasa daholo rehefa misy maty igny avoakan'ny olona daholo zavatra tsy ampozina io Facebook io misy soratra be de be izy de ohatrazao izy de ohatrazao izy de ohatrazao fa izy velona io ve efa nampafantarinao an'izany hoe enao de ohatran'izao e
fa ozy hoe rehefa velona le olona teny marary teny maratra teny manina moa izy ty manindrona zany ny afafy aminy fa rehefa maty izy a mahita lazaina daholo ty fiarahamonina rehetrarehetra manatona ity zany fomba fisaina n'izao tontolo zao daholo zany fa tsy tokony ho fisainantsika zanak'Andriamanitra zany fianarana ho atsika ny zavatra rehetrarehetra de ny mbola afaka manao zavatra tsika ataovy zay tokony ho atao teneno zay tokony ho teneno ampaherezo zay tokony ampaherezina itory fitiavana zay tokony itoriana fitiavana rehefa maty ny olona de misy boke misy soratra ho an'ny vady malalako ho an'ny vady malalako fa tamin'izy velona ve mba efa natsoina hoe malala enao io izy velona io ve mba efa natsoinao hoe malala ianao manoaritra hoe any dada tianay efa mba niteny ve anao hoe tiako dada izy velona io fa mba niteny an'izany ve anao sa rehefa maty de asiana zany soratra zany fomba faninao ny zao tontolo zao zany ary tsy ny eto Madagasikara fa nahatra any an-dafy ary misy zavatra ohatran'izany any an-dafy tena ny eto Madagasikara moa zany ny lamba sasisa rehetra reny ny atao mipopoaka fa ny any an-dafy tena reny ina moa izy ty vatapaty reny ny anazy tsy nalevina miaraka amin'ny vatapaty ny olona reny ny tena atao zava-dehibe mihitsy ary enjehan'ny eritreritra mihitsy raha vao vatapaty moramora no antsofoana an'le razana zany any mora indrindra vatapaty 8 millions ary vatapaty io mety tonga hatramin'ny 50 millions vidiny de rehefa vida le 8 millions ianao de le mpivarotra mamely atsainao ambadika de le fijeryn'le mpivarotra mijery zany hoe de tena tsy mamely mihitsy ve izy eo de le mora indrindra ny vidinareo azy zany fomba fisaina n'izao tontolo zao daholo fa de ny mbola velona ny olona asiosoa izy karakarao izy asoavy izy rehefa mila vola izy meo vola izy zany reo olona manodidina atsika ireo hoy isika teo iako teny resaka na ampianakavy finoana ihany koa ary ampanompon'Andriamanitra zay mitondra anao ampasteur zay mitondra anao raha manana fankasitrahana azy ianao ataovy zany teny zao fa tsy hiandro fahafatesana fa tsy hiandro fa tsiarotsiarovana fa tsy posta eny amin'ny Facebook napetraka afaka manao an'izany ianao fa mihoatra lavitra noho izany teny velona asoaviny manodidina zay ny avatra tsika indray amty androandroany ity afatra fifampizarana dia raha ohatra mana fanontaniana ianao de afaka mametraka hatrany amin'ny MP aza atao commentaire aza atao SMS fa na MP na miantso ny vatana samy tahiny tompo isika amin'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko